PDG Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Ne tardez plus, vivez le meilleur des bons plans. Patimax, la qualité au meilleur prix. Lulchanao ni fampalalam-baovao. Sarotra ny ampandroso ny Madagasikara tsy misy ny programme mazava anatsarana ny setry ny toekarena tsy ny fangatana trosa vaovao anentsemana ny banga no abaritoerany ariary asa mampidibola vahiny takiny amin'izany ary asa ihany koa mampiena ny fanafarana ireo entana avy any ivelan'ny nosy. Mila manova ny fomba fiasa sy ny pakety politika ny mpitondra fanjakana ankehitriny raha tiana aomby ny asa ataon'ireo ekipa vaovao andrafitra ny gouvernementa izay joro ny andro ny rapitso raha ny fanehoan-kevitra ny sombaboaka ny vangain-drandro eo amin'ny lafiny fito an-tanana no ahitana lesoko goavana amin'ity fitondrana mijoro ankehitrina ity ka mila manova pakady izy ireo raha te aomby amin'ny fitondrana. Tsy mbola nivoaka ny fonja ny préfet ny Mahajanga raha ny fanabarany ny tony mpampanao lalàna eo anivon'ny paka tamin'ity androany ity tsy nisy kosankila ny fanazavana nentiny makasika ny tony raharaha sy ireo olona natsony ilay fangatahana fa mana ireo varisimba ireo. Anomboka androany ao Côte d'Ivoire ny fifantsana baolina kitra ho an'ny CAN taona 2024 anamarika ity andro voalohany amin'ny fidina ny tompon-daka ny Afrika ho an'ny ekipa pirenena ity ny fihaonany eo amin'ny Côte d'Ivoire sy Guinée-Bissau. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena mitoetrany ny daraka bomba ao Ukraine amin'izao fotoana izao. Omalial misy 700 milisy sy drone lefany ankilany ary potika sy navilalina avokoa ny akamaroan'izy ireo raha ny fanazavana avy ao Kiev. Ny antsipriandreo raha ranao afaka sekondra foy. Ankafaliana tompoko lasy tompoko vavy no hitsidiana ny tokantranonao amin'izao alina izao miadrabanao tonga soa atao anatin'ny fampalalam-baovao ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany matoa dady soratra avy hatrany no ndeha nokafatsika izay fampalalam-baovao izay ho an'ity alina ity. Sarotra ny ampandroso ny Madagasikara raha tsy misy ny programa mazava anatsarana ny sehatry ny toekarena tsy ny fangatana trosa vaovao anetsemana ny banga no amaritoerana ny ariary fa asa mampidibola vola vahiny no takina amin'izany ary asa mampiena ny fanafarana avy any ivelany matoa andady soratra. Tsy manana ary tsy afaka manana fandarana asa ho an'ny fampandrosoana ny mpitondra raha ny zava-misy eto Madagasikara amin'ny lafiny toekarena no jerena. Tsy nisy programa mazava nandritra izay 5 taona lasa izay ary tsy nisy programa mazava ho an'ny 5 taona manaraka ka inona no fampandrosoana andrandраina amin'izany? Inona ny fiovana izy? Na io isan'andro aza ny mpitantana rehefa tsy misy ary tsy hita soratra izay programa izay. Raha ny hita maro ireo zavatra tsy maintsy amoahany Madagasikara vola vahiny. Ny PPN toy ny vary, menaka, siramamy sy ny sisa. Ohatra, efa mihoatra ny 5,7 taonina isan-taona ny vary afarana avy any ivelany. Amoahana vola vahiny ihany koa ny solika, fanafody, sakafon-jazakely, ireo kojakoja ilaina ao an-tokantrano, fitaovam-pamokarana, fitaovana fidiovana, ireo karazana piesy amin'ny fiara sy moto ary bisikileta sy ny sisa. Raha tiana araka izany ny ampandroso, tsy maintsy ahena io fanafarana entana avy any ivelany io. Mena amin'izay fotoana ny famoahana vola vahiny, kanefa tokony ampitomboana ihany koa ny fahazoana izay vola vahiny izay. Tsy hita soratra ny ezaka ataon'ny mpitondra fanjakana mikasika izany. Ho an'ireo sehatra mampidibola vahiny anefa, midangana ny fahaty-antoka sy ny tsy fahafenoana no ireo olana maro sedraina. Isan'izany ny call center, ny sehatry ny fizahan-tany, ny fanondranana voamaina, arena-kibon'ny tany, asa tanana, lavanila, jirofo, ny lamba na ny textile ary ny hazan-dranomasina. Nandritra ny bolana voalohany ho an'ny taona 2024 lasa teo, efa nananika ny 3,000 ariary ny GAB, vokatr'ireo olana maro samihafa ireo. Ahoana tokoa moa no ahafahana misintona mpizahatany betsaka eto amintsika, kanefa ny Airmad io mitrosona sy mandady amin'ny tany io raha tokony hisidina eny anabakabaka. Ao no ahitana asa ara-pitaterana lafo indrindra raha hiazo ny Madagasikara ireo vahiny avy any ivelany. Vokatr'izay, ireo kompani vahiny indray no mahazo tombony. Ahoana tokoa moa ny fomba hamoahana vokatra raha toa kapotika avokoa ny lalana rehetra na andreny vohitra na any amin'ny tontolo ambany vohitra. Ireo tatsapa mokatra nefa namporosiana mokatra
ialana amin'ny fanafarana vary avy any ivelany. Ahoana tokoa moa ny fehezana ireo arenan-kibon'ny tany? Raha toa ka tsy mbola nivoaka hatramin'izao ilay décret d'application na ny didy fampiarana ny lalàna fehezana ny sehatra ny arenan-kibon'ny tany eto Madagasikara. Ny eto Madagasikara aza moa tsy misy grande mine vaovao niditra tamin'ny phase d'exploitation na ny fitrandrahana efa ho 12 taona zay. Ny chrome aza moa io tsy hay na maty na velona. Mbola maro ny ohatra azo raisina raha izay sehatra ny toe-karena izay, fa ireo dia ampilazana fa tsy misy fandarana asa mazava avy amin'ny mpitondra amahana ireo olana ireo. Tsy misy fahagagana iseho raha ny sehatra ny toe-karena no resahana. Betsaka ny fanafarana avy any ivelany raha mitaha amin'ny fanondranana. Vokany mikrosifana ny ariary. Dia isy fahagagana iseho ve raha izany no mitohy ka azo aina ny vola malagasy? Ena ve ny fanafarana vary raha toa ka mbola tsy misy politika mpamokarana mahomby sy fametrahana ireo lafin-javatra rehetra mifandraika amin'izany? Azo tombony ve ny Airmad raha izao toerana misy azy ankehitriny izao ka tsy hisy fanovana sy fanatsarana? Ho tonga ve ireo mpizahatany raha mbola manjaka ny tsy fandriampahalemana, lafo ny sara-pitaterana nabakabaka, iazo ny Madagasikara sy ny sisa? Hitombo ve ny vola vahiny miditra raha mbola tahaka ny zava-misy ainantsika amin'izao fotoana no mahazo ny siapiariana vola ifanondrana, indrindra ny sehatry ny lavanilina? Politika sy programa mazava avy amin'ny mpitondra no tsy ampy, ka inona no antenaina amin'ireo sehatra ireo ho an'ny 5 taona manaraka? Ireo no antony tokony hijoroan'ny malagasy ty tanindrazana ka hirosoana amin'ny fanovana. Mila fahasahiana sy fahavononana ary finiavana anovan'ny Madagasikara zany, fa tsy mijanona ho resaka sy fampanantenana fotsiny ihany. Eo amin'ny tontolon'ny politika, mila manova ny fomba fiasa sy ny paikady politika ny mpitondra fanjakana ankehitriny raha tiana omby ny asa ataon'ireo ekipa vaovao andrafitra ny governemanta Izory Rampitso ho nisy olom-bavam-bahoaka ny Vangaindrano. Eo amin'ny lafiny fitantanana no ahitana lesoka goavana amin'ity fitondrana mijoro ity ka mila manova paikady izy ireo raha tia omby. Fanadihadiana mikasika izay etiny Henri Florian. Izavy iray ireo ekipa andrafitra ny gouvernemanta Antsay Christian iampy fe ny isan'ny ministera sa ijana toy ny teo aloha ihany. Rampitso aorininy amin'ny 10 mora riva no ho voavaly io fanontaniana manetikitika ny mpanara-baovao io. Nanamafy ny solombavam-bahoaka ny Vangaindrano androany fa tsy misy ninona azo antenaina raha mbola ny ekipa teo aloha sy ny fomba fiasa ifanisatra amin'izay no tohizany mpitondra fanjakana. Mitaky fomba fiasa vaovao ny zava-misy ankehitriny raha ny fanazavany. Ka raha ny fiheverako manokana dia raha ny fanohizana ny teo aloha no heverina fa ho atao dia tsy tondra makany amin'ny tanjona, heverina fa ampandrosoana Madagasikara. Ka fanovana ihany koa zany amin'ny lalan-tsaina sy ny vahaolana politika hoentina eto amin'ny firenena, ka ngamba ny mandalo amin'ny atao hoe fanovana ny ekipa mihitsy ny zavatra zany, fanovana ny paika ary fanovana ny fomba fijery sy fitantanana. Satria raha ny fijeriko manokana dia ao amin'io fitantanana io indrindra no mbola misy lesoka betsaka mihitsy ary mahatsapa an'izay ngamba ny mpitondra ankehitriny matoa milaza hoe hisy fijerevana traikefa, fahaiza-manao sy zavatra maro hafa, hisy sivana amin'ny fomba maro samihafa. Io moa na isivana na anaovana hoe fitsapa-pahaizana, tsy haiko loatra moa zany ilazana anazy, ny tena ampandrasana ny ahitana ny atiny. Araka ny fampitambavao avy amin'ny fadidinan'ny Repoblika rahateo, Rampitso amin'ny 10 mora rivo no atolotra eny avilo ireo ministra tsiraray avy andrafitra an'izany gouvernemanta izany. Gouvernemanta kina manamana ve sa gouvernemanta tena ijery ny marary vahoaka? Io no barengo lehibe mipetraka ankehitriny. Fa makasika ilay vary simba nampidirana ponja ny prefet-ny Mahajanga kosa indray tsy mbola nivoaka ny mpifonja ny prefet-ny Mahajanga ho nitony mpampanololalana ambony eo anivony pakatra nitondra fanazavana mikasika izany. Tsy nisy kosa ankilany fanazavana nentina mikasika nitony ny raharaha ireo olona nanao soni ilay fangatana famohana ireo vary simba. Nelara Nefson. Raha niparitaka teny amin'ny tambajotra serasera omaly hafana azo fahafana vonjimaika ny prefet-ny Mahajanga izay voarohirohy tamin'ny raravary.
nandiso izany omaliany nitony nisy apapanoha ambony eo amin'nisy fitsarana miady amin'nisy kolokolo eto Antananarivo. Tsy mbola nivoaka ny fonja ny prefet ny Majanga ho izy. Tsy mbola nisy ihany koa nisy fangatahana fanohanana na fangatahana fahafahana vonjimaika nanomboka tamin'ny andro nidirana ireo voapanga ireo tany amponja hatramin'izao. Ny raharaha izay nianenjehana azy ireo ho nanao kolokolo mandray sy ny fanaovana fanararota-pahefana. Ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolokolo eto Antananarivo moa no ny sahana ny raharaha noho ny fampiarana ny andiny ny 470 andalana voalohany sy faharoa ao amin'ny fehezan-dalàna momba ny paikady eloka. Amin'izao fotoana izao dia mitohy ny fanadihadiana mahakasika io raharaha io eo anatrehany zokolo ny mpitsara-ponao fanotorana ary hoenoina sy ho andihadiana avokoa izay rehetra vavolombelona na voapanga. Tsara ny manamarika fa nanomboka tamin'ny andro izay nidiran'ireo voapanga ireo tao amponja ka hatramin'izao dia mbola tsy nisy fangatahana fanohanana na opposition izay zoomeny lalàna ny voapanga na ny mpiaro azy. Ny pakana ny fitsarana miady amin'ny kolokolo no misahana ny raharaha ary ny fampiarana ny andiny fa 470 andalana voalohany sy faharoa amin'ny fehezan-dalàna momba ny paika ady eloka. Kolokolo sy fanararota-pahefana no anenjehana azy ireo. Fanontaniana mipetraka araka izany ny hoe aiza ny toy ny raharaha. Ireo olona ireo ihany ve ny tompona ndraikitra amin'ity raharaha ity. Mody natao famotorana sy fanadihadiana teto Antananarivo ireo olona nanosony ny taratasy fangatahana famoahana ireo varisimba ireo saingy tsy misy toyny hatramin'ny androany. Somokotra amin'ny kajikajy politika ny mpitondra fanjakana ankehitriny anikadin'izy ireo fa tapitra ny fitaom-piasan'ny ireo ben'ny tanàna sy ireo mpanolontsain'ny tanàna manerana ny Madagasikara. Tsy mbola nisy hatreto ny didim-panjakana nivoaka ahafahan'ireo ben'ny tanàna manohy ny asany mialohany sy ny fifidianana. Mitohatra ny tsy fanarahan-dalàna ataony mpitondra fanjakana ankehitriny. Henri Florian. Ny alarobe lasa teo no tapitra tanteraka ny efataona fitaom-piasan'ireo ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina ny tanàna manerana ny nosy. Mbola barengo anefa atreto ny fanantanterana ny fifidianana izay andimby azy ireo. Inona no fipetra ho raisana sa hosolona filohan'ny délégationna manokana na PDS avokoa ireo mpitantana rehetra eny anivon'ny commune manderana ny nosy. Nisy raha teo ny fanovana ny andininy momba ny lalàna fehiny fifidianana ben'ny tanàna izay novaina ho 5 taona ny fotoam-piasany izy ireo tahaka ny any ny filoham-pirenena. Tsy mbola misy ny fiazahana amin'ny fanarahan-dalàna taon'ny mpitondra fanjakana ankehitriny hoy ny filohan'ny antenimirandolona teo aloha Rivotra Kotovao. Ty fitondram-panjakana ity zany tsy mba fiazahana mitsy manara-dalàna. Efa fantatra izany voanomboka nitondra izy dia fantany hoe amin'izao tapitra ny mandahan'ireo mera nanaovana fifidianana tamin'ny taona 2024 ireo. Maninona izany tsy mba natao ao anatin'ny fanarahan-dalàna dia lasa mierikerikerotsika. Za zao na eny rasidiso na eny ny olona atao ministère de l'intérieur milaza hoe raha voatapitra mandahany zareo dia tsokony tsy manao sonia fa mampandeha raha andavanandro mba azon'ireo olona ireo atsaina ve reo mera nga izy mahita zay ministra sa mahita filoham-pirenena sa mahita io mera io ny azy fitondram-panjakana any dia tsy mahazo mandray andraikitra tsy mahazo manao nininy fa lany mandaha ka maniny ianao mpitondra tsy mba nieritreritra zany zany anefa filazany tsy mba mijery ny fampandehanana mba mahasoa an'ity firenena ity fa dia kajikajy politika natao betsaka. Tokony amoaka didim-panjakana hamaritra ny fitohizan'ny asa ho an'ireo ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina ny tanàna ny fitondram-panjakana raha ny fanazavany hatrany. Misy hoe zany tatsika hoe didim-panjakana mamaritra ny hoe tokony mbola mahazo manohy ny asa aloha zany ben'ny tanàna. Tsy maintsy ho zany satria izao zany dia tena anatin'ny tsy fanarahan-dalàna dia be da be ndray mety mera mety higadra ao nefa izy ho teren'ny olona miara-monina aminy ao mifanapa-kevitra ny olona tsy handry an'izany dia inona ary ny ataon'ilay mera zany nefa dia vokatra ny tsy fanarahan-dalàna sy ny tsy fahaiza-mitantana ataony amseho sy ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Andao anatin'ny fampanjariana ny lalàna, fampanjariana ny zavatra izay tokony ho atao. Zany natonga ireo mpiara-mombona antoka ireo mbola nanamafy indray hoe mifampiresahana ireo, fampijerena ireo le fampiresahana tsy filazana hoe andao nareo miara-mitondra fa fampiresaka mba hiverina anatin'ny fanjakana tan-dalàntsika hijeran'ireo lalàna tsy mahomby ireo lalàna efa lany andro mba ahafahantsika makany amin'ny tsaratsara kokoa. Tapitra ny fitaom-piasan'ny ben'ny tanàna saingy mbola manjavojavo izay tohiny noho ny kajy politika ny fifidianana sombavim-bahoaka no kasaina alefa aloha
mba hikatsana ny maroanisy eo nivony Atenimbery. Everina fa mbola ho taom-pifidianana ity taona 2024 ity. Mbola miandry ao ny fifidianana solombavam-bahoaka. Eo ihany koa ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsailan'ny tanàna. Ary ny voalaza ny andininy faha 450 ao anatin'ny lalam-panorenana. Tokony ho fidina ihany koa ny lehiben'ny faritra. Izay novainy ny fitondrana Rajoelina ho gouvernoura na tsy voafaritra ao anatin'ny lalam-panorenana aza io. Mikasika ilay areti-maso mifindra kosa indray, efa ahitana tranga areti-maso maro ankamaroan'ireo tompim-piantsonana raha ny fanadidinana natao androany. Mbola marisarisa raha ny fanazavana, ny fandraisana andraikitra ataon'ny fanjakana, ny fehezana ny fiparitahan' io aretin'io. Antony tonga ny tompona andraikitra eo anivo ny tompim-piantsonana Maki Andotam-penaka manokana nandray fepetra. Fanadidina. Mila fitandrimana be ny mahakasika ny fiparitahan'ny aretina indrindra amin'ny lafiny fitaterana. Efa maro ny lesoka hita tamin'ny valana aretina Covid-19, antony hanandraisana fepetra avy hatrandry eny amin'ireo tompim-piantsonana. Milona sy manataraiky zavatra ny fepetra izay raisan'ny fanjakana, aka mety tsy hisy fiantraikany betsaka raha toa katara ny fandraisana izany. Aka ho fiarovana ny hampandeha rehetra eny amin'ny hiagarany soatoransa no hanametrahana ireo fizaham-pahasalamana ho an'ny mpandeha rehetra raha ny fanazavana. Ny eto aminay aloha amin'izao dia fandraisana fepetra daholo zany zay voyageranay rehetrarehetra zany zay mandalo eto dia tsy maintsy mandalo fizahana eto foana na national eny hatramin'ny régional raha tsy maintsy atao fizahana daholo tompoko. Teo aloha teo zany mahazanganina ataonay fa ankehitriny zany noho ny fianaky ny aretina dia tsy maintsy atao daholo zay voyagera mandalo eto na national na régional dia tsy maintsy mandalo fizahana eto daholo tompoko. Ny atseto mpiasa amin'ny fahasalamana moa izy reto fa ministère fahasalamana dia zareo no mijery azy. Izy zany aloha hatreto isorana an'Andriamanitra fa mbola tsisy hoe aretina grave be fa système ohatrany hoe menamena maso kely, tsy mbola misy an'le tena le efa grave zany fa mbola le azo tolerena hoe mba meno fanafody kely fotsiny ohatr'izay. Tsy misy ny fanomezana fanafody afa ny ordonnance hividanana fanafody raha toa ka misy ny tranga mampiayay no omena ireo mpandeha ny fanazavana. Totra mena maso izy dia mitsiranoka ranomaso dia rehefa maraina misy tay maso be ny amin'ny masona dia mangididy le maso dia marary dia misy hafanana dia marary an-doha. Izay le tsotsotra. Fa izy zany rehefa ohatra hoe mitatra any amin'ny orona na amin'ny maso anankiroa na tena mivody be na hoe tsy afaka mihetsika izy dia izay le efa grave. Dia tanana foana izy ireo amin'ny fanasana tanana sy ny fanatonana tobim-pahasalamana satria le atao eto fanentanana ny zareo fotsiny anasa tanana sy fijerevana anazy hoe maneho an'ilay soritra aretina ve izy. Afaka tonga dia anoratana fanafody izy raha ohatra hoe mila an'ilay fanafody fa raha ohatra hoe tsy mila an'ilay fanafody izy dia asaina manatina tobim-pahasalamana. Tsy mbola tena mazava amin'ireo olona ny mahakasika ny ilay aretina raha ny fanadihadiana natao na aiza ny aiza misy ihany ireo efa mahafantatra izany. Ohatra aloha izay izao zany koa raha vao maly no nahitana avy tamin'ny télé fa mbola tsy natao ohatra aloha. Fa vao nijery alizy tamin'ny maly zany dia kodikodotra any nahita alizy tsy azo kosehana amin'ny maso raha sindra manodidina ohatran'izany satria mora mifindra ilay aretina. Tasana tsara fotsiny ny tanana dia ny kosomaso aloha no tsy dia azo atao matetika rehefa mangididy dia avela ao dia mba manatona mpitsabo kely ihany. Maly mihitsy ny avy vao nahitana azy tamin'ny télé fa tsy mbola nafantatra ilay izy raha tsy vao maly. Dia izay mila mitandrina. Eo ny fifindran'ilay izy ve? Iny zay aloha tsy fantatra fa le hoe resaka le mikosomaso dia le raha fa mikosomaso iny zany ianao dia lasa vao maisa mihamarary le maso dia raha fanerasera amin'ny olona ianao amin'le fandray tanana amin'ny olona zay ny tananao mikosomaso iny zany raha fandray tanana amin'ny olona dia avy amin'ny alalan'iny ihany koa ny ifindran'le izy zany. Raha tany amin'ity tompim-piantsonana iray ity mandridina ny 5 teo ho anitranga izay efa hitan'izy ireo nanomboka ny alatsinainy lasa teo. Mikasika izay areti-maso mifindra izay hatrany efa tafiditra ao an-tsiranana ihany koa amin'izao fotoana ilay areti-maso conjonctivite bactérienne efa samy nahitana izany avokoa ireo distrika miisa 5 mandrafitra ny faritra Diana. Ny tsy fehezana izany no antony iray lehibe manaparitaka azy. Fanadihadiana Eteloki Lopuseng Koldego. Efa samy nahitana ny areti-maso avokoa ny distrika rehetra mandrafitra ny faritra Diana amin'izao fotoana izao.
araka ny nambarany tompon'andraikitry ny fahasalamagna presque nahitagna kana conjonctivity daholo zegny ny district rehetrarehetra ato amin'ny région Diana. Misy zegny eto an-tampon-tanàna ny Antsiranana, ny Nosy-be, Ambilobe, Ambanja zay fa misy tsikelikely. Fagnafisagna ny prévention no ahafagna mifehy ny fiparitany ty areti-maso ty hoatrany ny talepatry ny fahasalamam-bahoaka atao agnatin'ny faritra Diana. Tegnany amafisigny izay prévention zay koa dia atsika jiaby zegny no tompon'andraikitra voalohany amin'ny fiarovagna ny magnodidina atsika tsiraikaraiky amin'ny alalany fitandroagna na ny fampiasagna ny geste barrière satria zay ihany no ahafahantsika miaro tegna de ny fampiasagna zay geste barrière zay. Manampitrotraka ny valagna aretigny mandritra ny fotoam-pahavaratra ny fahalotoan-drano ka ilana famalinana hoy médecin inspecteur ny Diego 1. Mba ny fahadiovan'ny rano zay hosotroana mba tsara zay ny mampandevy rano atsika mba ahafagna koa migaranty hoe mba miala ny microbe agnatin'izay rano mangotraka zay de mpanitsinitsina igny ny sotroana fa ny rano moa atsika fa miovaova ihany izy misy fotoagna maloto ka regny zay ny tsara efa tandrovantsika aby eto zany manindry mafimafy kokoa mba ho ataotsika ho tanterahantsika zay fanasan-tagnana zay matetiky volaniko mba ialagna amin'ny fiparitany io aretigny maro isan-karazany eto. Etaeta ny rehetra ny ahafana mifehy ity karazana areti-maso ity. La fomba vao hafa kosa indray ankoatra ireo biby fiompy anjatony maro lasan-drano sy ireo trano miotsaka tanimboly anjatony hektarany maro ihany koa amin'izao fotoana no simba tanteraka no ny ora mikija izay nampiakatra ny renirano olona namakivaky ny distrikany Betuka Atsimo raha ny tatry ny solombavambahoaka ao an-toerana. Miakatra avokoa vokatra izany ny vidiny entana fampiasa amin'ny andavanandro ao an-toerana antony anaova ny solombavambahoaka antsoavo amin'ny BAGRC sy ny ministerany atitany ijery akaiky ireo mponina trabona ao an-toerana fanadedina. Commune maro ao anatin'ny distrikany Betuka Atsimo toa ny Belamonta, Antsavo, Salobe, Tongobory sy ny maro hafa amin'izao fotoana ny dibo-drano tanteraka vokatry ny fiakarany renirano ny onilay nateraka ilay orany kitsy no ny fandalovan'ilay rivodoza Alvaro raha ny tatry ny solombavambahoaka avy ao an-toerana. Vokany simba avokoa ny volompolina 100 hektarany maro ao an-toerana biby fiompy 100 maro ihany koa no lasan'ny rano. Niakatra avokoa vokatra izany ny vidin'ireo entana fampiasa amin'ny fiainana andavanandro na ny PPN antony anaova ny solombavambahoaka ny Betuka Atsimo antsoavo ny amin'ny tokony hijerena akaiky ireo mponina trabona ao an-toerana. Nohon' izay dia misy ireo traboina amin'izao tsika miteny izao ao anatin'ny distrikany Betuka Atsimo eny hatrany amin'ny commune ny Sakamasay ara zay mbola any Atsimo sady ataotsika à l'intérieur de terre zany raha ohatra ka zay no azo fomba azo ilazana azy dia betsaka ny zavatra simba ka eto mahasolombavambahoaka ny tenako dia mba manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministère de l'intérieur sy ny BNGRC mba hitodika an'ireo vahoaka ireo satria traboina ireo vahoaka ireo very fananana simba ny voly ny biby fiompy sy ny sisa ary indrindra tapaka ny lalana vokatra zay raha tsy laza ny eo amin'ny commune Tongobory la iradie atsoina hoe Andalamboay zay voatery nanao transbordement ny avy any Atsimo mijanona eo apita Atsimo ny avy ety avaratra mijanona ety apita avaratra dia manao transbordement toy izay koa ny lalana mampitohy any Bezasy Belamonty ihany koa dia tapaka koa mampitohy district anankiroa ihany koa mampitohy ny distrikny Betuka sy Benenitra. Vokatra zay zavatra zay dia miakatra ny vidin'ireo kojakoja ilaina andavanandro na ny PPN toy ny menaka ny sira ny siramamy sy ny sisa dia mbola traboina ihany ireo vahoaka reo amin'izao fotoana izao ka antsoavo ataoko dia hoe mba hijerena an'ireo vahoaka traboina ireo voalohany indrindra faharoa mba hijerena ny hevitra tokony hanamboarana an'ireo lalana tapaka ireo mba tsy hisiny zay fahatapahana zay tsony satria vao manomboka ny fahavaratra.
ankilany tsy tokony izany amin'ny fizarana fanampiana vonjy davanandro ho an'ny mponina fotsiny ihany io manana siatriana ny fandalovany rivodoza ireo tompon'andraikitra rehefa vanim-potoany fahavaratra tahaka izao ho etrany fanazavana fa hifantoka bebe kokoa amin'ny fitadiavana paikady matotra sy vaolana maharitra raha ny tena fiomanana koa raha ilaza ohatra hoe io lalana tapaka eo tongobory io isa-taona angeo tapaka ary izahay zao de mitare tsy za rery angamba ny député avy any amin'ny faritry Itoliary iny a nitaraina n'io lalana io fa isa-taona angeo tapaka ohatra n'izany lalany Belamody zany isa-taona io de tapaka transbordement foana ny atao a mandeha lakana raha ny olona indraindray fa raha tena hoe niomana ary misy fotoana manomboka efa 4 taona lasa zay ataoko hoe raha mba niomana amin'izany tokoa ny fanjakana namboarina araky ny tokony ho izy araky manaraka ny fenitra satria zay no zavatra dradradradrainy zareo hoe manara-penitra raha tena mba namboarina nanaraka ny fenitra tokoa io hoe satria fantatra fa hoe zone inondable io lalana io a de tokony mba fa tsy niverimberina zao olana zao ka eto zany de hararotiko zay hoe hita mihitsy a ny tsy fitavozavozana na ny tsy firahirahiny fitondram-panjakana amisy am'izao fotoana izao a ny olana mianjady amin'ny vahoaka malagasy indrindra fa ny eny amin'ny tontolo ambanivohitra fa raha ilaza izy hoe mijery ny vahoaka malagasy mikarakara ny vahoaka malagasy satria nijara jiro a ataoko angamba ny voazara ny jiro andra matao président fa mbola tapaka ny lalanay araka izany zavatra fa no azo lazaina fa mahavariana ny fitondram-panjakana fa tsy tena ny sosialy mahoaka velively raha ny fanionon-kevitra trany dia ila fomba iny indray tompokolatsy tompoko vavy no manakatona ny tapany voalohany fampahalalam-baovao tamin'ity ana ity isa tao anaty doka foy isika mialohany idirana amin'ny tapany faharoa tahoary Gratuite Mais qu'est-ce qui est gratuit? L'installation de la fibre est gratuite jusqu'au 31 janvier 2024. Et maintenant, abonnez-vous vite à la fibre Go, à la fibre Family, ou à la fibre Home, ou à la fibre Home Plus. Mira et ses collègues de Telma vous feront plaisir à installer gratuitement votre fibre. Abonnement à partir de 99 000 RTTC par mois. Teteo ny andohan'ny Coty beurre sy ny Coty lait izay mbola ankafiziny rehetra hatramin'izao na ny lehibe. Nanakizikafo Coty beurre sy Coty lait ankafisy le fahaiza-manao tsy manantsahala. mamerina ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray tao anatin'ny tapany faharoa sady farany fampahalalam-baovao manasana ao an-trany anaraka izany hatramin'ny farany mifindra trano avokoa rehefa vanim-potoany fahavaratra tahaka izao ny ankamaroany ireo tokantrano monina ny mifaritra iva hoy ireo sefokotany nanaovana fanadihadiana anton'izany raha ny fanazavana ny viditra ny rano any an-tokantrano vokatry ny fahatsetsena ny lakan-drano fanadihadiana saika mifindra trano na mifindra monina avy eo miverina amin'ny trano fonenany ny ankamaroany ireo tokantrano any amin'ny faritra iva rehefa vanim-potoany fahavaratra tahaka izao ho nisy fokotany iray any amin'ny faritra iva nanaovana fanadihadiana antony saika dibo-drano avokoa isan'ny taona ny trano fonenany ireo mponina rehefa fahavaratra ohatr'izao aty aminay a dia maro ny olona zany mifindra toerana mifindra trano mihitsy zany mitady trano satria le toerana ity moa zany de toerana iva ka raha toerana iva ny ity a de tsy magaga raha vao mandeha kely le orana de tondraka ny rano a de efa hitan'le olona le mpanofa trano zay de efa mialo amin'le toerana izy a amin'ireny fotoanandro reny de maina indray ny andro a de miverina amin'le toerana ray izy matetika rehefa misy tondradrano ity maromaro mantsy ny mponina zany a tena tompo tanàna ity de reny zany raindray matetika tsy de afa miala ao amin'le toerana fa le mpivahiny ohatra hoe mpanofa trano sy karazany reny zany a no mitady toerana
manofatrano ka everiko fa tsy de betsaka loatra lay olona zay mifindra trano a na mifindra monina mandritry nylay fihevian'le orana iny. Ho an'ity raim-pianakaviana iray voakasiky ny rano miakatra miditra ao an-trano isan'ny taona ity izao. Voatery izy ireo miverina ny ambanivohitra rehefa avy ampotoany fahavaratra tahaka izao no ny fiakarany izay rano izay ka rehefa ritra ny rano vao miverina indray izy ireo no ny fahalafosany hofa-trano tsy ahafahana mitady trano hafa raha ny fanazavana. Ho an'ny eo an-trano zany aloha fiatrehana azy dia hita hoe sahirakirana satria rehefa fahavaratra dia avy ny orana ary rehefa avy ny orana dia tobi-trano be aty dia sarosarotra aminay miainao anatin'le rano satria makarary tsy mahasalama. Eo ihany koa le fatoriana mety anahirana satria mety ho tonga hatreny amin'ny tapaka mifandrina le izy dia sarosarotra ny ainana amin'izay. Rehefa avy amin'ny taona fahavaratra ohatr'izao dia matetika izay miverina mody any amin'ny toerana avo na hoe miverina mody any amin'izay tena misy anay satria le manofa trano sarosarotra satria ny andro fahavaratra dia miakatra koa le hofa-trano amin'izao satria any amin'ny toerana avo ihany be mpanofa dia any mahatonga azy lafo satria le aty ambany toerana tsy dia misy mpanofa amin'le fahavaratra zao. Tsy maintsy mitondra entana izay azo entana satria zavatra koa rehefa ajanonao dia mety ho simba mety ho potika le rano. Ankilany ho an'ny fokotany Ampefiloha Ambodiran'ny Kosi indray mbola nidimy hatramin'ny anisan-jaton'ireo tokantrano an-toerana treto no fantatra fa dibo-drano amin'izao fotoana vokatry ny rotsakorana ny fanesy teto Antananarivo sy ny manodidina herinandro vitsiny. Anton'izany ho nisy fokotany ao an-toerana ny fahatsetsena ny lakan-drano ateraka ny fanariana ireo mponina fako ao anatiny. Somary dibo-drano daholo ny ankabeazan'le trano amin'le manodidina satria le lakan-drano tsy efa tsy entsana tanteraka dia tsy afaka mivoaka intsony. Izay fokotany zany efa nitady solution maro tao anatin'le izy efa nanadio an'le kanala fa saingy tsy tafavoakany moa zany le rano ny hoe fako mitsentsana amin'le dalina principal amin'le izy. Fa ny vahaolana hafa narosonay zany dia efa miezaka mandritra an'le rano ao anatin'le lalana sy le tokantranon'le olona zany zay amin'izao. Tamin'ny fotoana nidinanay teo dia misafidiny olona hoe aloha hijanona aty any satria mifananana kelinay ataonay aiza. Hetsakilan'izay konkoa moa zany rehefa nijerevana akaiky le izy dia le lakan-drano misy ny tadiavanay vahaolana aloha zany ivoahan'le rano. Dia amin'ny général moa zany azo lazaina hoe fa tapavoaka ihany le rano. Saingy ny olana fotsiny rehefa avy ny orana dia miakatra le rano ao dia mamoaka indray zay maraina ohatr'izay foana satria le olona tsy dia hiala amin'le fananana keliny zany. Ankoatra ny Besarety sy Ampefiloha Ambodirano fatra maro no fantatra fa dibo-drano isan'ny taona eto Antananarivo sy ny manodidina rehefa vanim-potoa ny fahavaratra tahaka izao. Antony fiakaran'ny rano hoetrany ny fanazavana ny fanorenana trano sy manaraka ny fenitra takiana fa ihany koa ny fanariana fako anaty lakan-drano izay maniditsina azy. Isorohana amin'ny tsy fahampiany zanakazo Ovolena mandritra ny tao mpamolekazo amin'ity taona 2024 ity napetraka ny tany zanakazo lehibe na ny pépinière géante eny Marohogo amin'ny lalam-pirenena faha-efatra ho an'ny Fatraboeny. Ireo kafikambanana samihafa vondron'olona isan-karazany eo anivon'ny orinasa dia afaka mamboly azo manomboka izao ary ny fangatana fahazon-dalana raha nambara ny tompony andraikitra Anja Robert Kormajanga. Efa misokatra ny taopambolekazo ho an'ny Fatraboeny Betsiboka manomboka izao ary isorohana amin'ny tsy fahampiany ny zanakazo dia natao eny Marohogo ny pépinière géante na ny tany zanakazo lehibe anomanana sy hiatrena ny fambolekazo amin'ny ity taona ity. Ny politika amin'izao fotoana izao satria tsisy vahaolana afa-tsy hoe fambolekazo sy ny fitazomana ihany koa amin'ireo ala sisa davela zany. Dia nataontsika moa zany ny pépinière géante eto Marohogo mba hahafahan'ny olona misitraka amin'ireo zanakazo satria matetika antsika isan-taona dia ny fimonomon'olona dia any amin'ilay resaka tsy fampiana foana amin'ny zanakazo. Izy ity zany dia natao ho maimaim-poana mba tsy vidim-bola ka ho andro fikambanana na andian'olona na olon-tsotra zany dia afaka mangataka zanakazo ao aminay amin'ny grade eo zany satria antsika raha n'izao zavatra rehetrarehetra hitan'ny masontsika zao dia mahampy ny filahany ampon'ny mahajanga raha ty pépinière ty. Na ny Betsiboka ihany koa misy ihany koa le pépinière de proximité nareo manakaiky vahoaka misy daholo zany isaky ny amin'ny commune zany any amin'ny cantonnement ho antsika boeny zany dia 6000 hectares no enjentsika amin'ny totaona ty
zany hoe tsy maintsy hotratrarintsika ndray eo amin'ity taona ty na mihoatra n'io raha ohatra tamin'ny herintaona satria raha 5400 hectares eo tsika tamin'ny herintaona zay nahazo ny 139% dia amin'ity ndray tsika tsy maintsy miezaka ndray ambonimbony io zany mba ahafahantsika manatratra ny tanjona zany. Betsaka ireo dingana tsy maintsy arahina amin'ny fambolekazo ankoatra ny fangatana ny taratasy eny amin'ny fitaliava-patry ny tontolo iainana dia tsy maintsy manaraka ny toromarika ny teknisianina ireo izay manatanteraka izany. Voalohany indrindra dia tsy maintsy efa manatanteraka ny fandavahana aloha ny mpangataka. Aorianan'izay dia midiny ny fotony izahay mijery ny lavaka vita ary manaraka an'izay dia tolotra n'ireo mpangataka ny zanakazo izay mifanaraka amin'isany lavaka vita. Ny fambolekazo dia tsy maintsy manaraka ny toromarika ireo teknisianina araka ny fanao ny mpiasan'ny direct hatramin'izay dia misy ny mpiasan'ny direct teknisianina vao amin'ny direct izay manaraka ireo mpikambana fikambanana na orinasa manoro ny teknika rehetra amin'ny fambolekazo. Zanakazo maromaro no hita eny amin'ity tanin-janakazo lehibe eny Marogo ity izay natao ahampy ny filan'ireo olom-pirenena anatanteraka ny fambolekazo amin'ity taona 2024 ity. Fa misy 2024 ireo voafonja ny sitraka fanalefahan-tsazy tao amin'ny fonjany Mananjary na izany mbola tsy ampy ny foto-drafitrasa hitazonana ireo voafonja sisa tavela ary mbola surpeuplé ny fonja ao an-toerana raha ny fanazavana. Fanampanazavana mikasika izay entiny Gaëtan Andriatsilavo. Tamin'ireo voafonja misy 2024 nahazo fanalefahan-tsazy tao Mananjary, lehilahy ny 520, vehivavy ny 4 ary zaza tsy ampy taona ny 3. Misy 20 ireo afaka mivoaka teo no eo. Tsy tokony ahilikilika izy ireny rehefa tonga eny anivon'ny fiarahamonina, hoy ny lehibe ny fonja nanafatra. Zany nararotana ny fiarahamonina, indrindra ny tompona andraikitra fanandrify, ny président Fokontany sy ny any amin'ny fiarahamonina any dia mba tsy ahilikilika loatra anazy regny satria misy taratasy fizakana ny namoaka anazy regny. Ny sara zany sy ahilikiliky regny fa aleo raisina izy dia resahana dia mena ndraikitra raha hoe misy fanandrefana azy fa raha ahilikiliky regny dia lasa magnampy an'ireny bandy anaonao foana regny dia lasa miferina tiandray tegna mafanentanana kely amin'ilay izy. Ny manoloana an'izay ma zany satria maro izy regny dia fa nisy any tatitsy tao ampahafantarana amin'ny concert, amin'ny groupement, any amin'ny région ary na ny district na ny any fanadinana ny Nosivariky ato amin'ny faritry Vatovavy zany dia efa nampandrenesina sao dia mahita olo miahiahy reo zany sisy taratasy tokony manana ny certificat de mise en liberté igny zany izy. Reo manaraka an'izay mety sisy sakafo izy regny, mety sisy fruit izy regny dia mangatana koa sika zay mba mahisisy an'izay amin'ireny fifamoivoizana tokony tongavana amin'ny toerana misy anazy regny dia mba raisina kely angamba ny adidy sy nandraiky satria dia olombelo ohatrasika aby izy rehetrarehetra. Na eo aza ireo nahazo fanalefahan-tsazy ireo, mbola maro ary mitotaly 500 ireo voafonja ao an-toerana. Voafonja misy 90 anefa no tokony ho sahaza ny foto-drafitrasa ao an-toerana ka hanaovana antsoavo ijerena ny zon'ireo voafonja ireo. Raha ny to amin'ny Mananjary zao ny fonjabe ny Mananjary eo amin'ny 500 eo zany izy. Raha resaka hoe foto-drafitrasa aloha zany izy ny toerana misy anazy ireo raha dia azo atao hoe sy ampy satria dia agny amin'ny capacité d'accueil io zany 160 dia eritrereto amin'izany efa manikany amin'ny 90 mahery agny le voafonja ao dikan'izany zany sy ampy zany le toerana ipetrahany ao surpeuplé zany reo. Tsy ny ao Mananjary ihany, maro amin'ireo fonja eto Madagasikara no misedra olana amin'ny resaka foto-drafitrasa ka betsaka noho ireo afaka raisina ny isan'ny voafonja ao aminy. Tranga izay miteraka fanitsakitsahana ny zon'olombelona ka tokony hitadiavana vahaolana. Anomboka androany ao Côte d'Ivoire ny fifanitsanana baolina kitra CAN 2024 anamarika ity andro voalohany amin'ny fidinana ho tompon-dakan'ny Afrika ho an'ny ekipa pirenena ity ny taranja baolina kitra dia ny fionana eo amin'ny Côte d'Ivoire sy Guinée-Bissau. Henri Florian. Hanomboka amin'ny fomba ofisialy amin'ity androandroany ity ao amin'ny stade ny Ado Ibempe ao Abidjan, Côte d'Ivoire.
ny fedina ho tompon-dakany afrika ho an'ny taranja baolina kitra na nikanina taona 2024 isantatra izany voalohany ny sokajy a ifanandrina amin'ity andro voalohany ity Côte d'Ivoire sy Guinée Bissau everiny rehetra fa manatombo ry zareo elefanta noho izy ireo hilalao eo an-jaridainany sy manoloana ireo mpijeriny na izany aza vonina notra azy ireo ny Guinéanina amin'ity fionana ity na ekipa azo everina ho favori amin'ity kanina ity zany ekipa ny Guinée Bissau manana ny ola zany ihany koa i Côte d'Ivoire tapakevitra ny andresy ny elefanta ry zareo amin'ity ndray mitoraka ity tsara ihany koa ny manamarika fa ambony ny Ivoriana na eo amin'ny filaharany eo anivon'ny FIFA na nitrekefany ireo mpilalao izay saika milalao any Europa sy ao anatin'ny ekipa goavana ny Cameroun esaivina fa iady lohany amin'ity ndray mitoraka ity ireo ekipa 14 mandray anjara efa tonga anatoerana avokoa izy ireo ary samy miandry ny fotoana izay akarany ikianja marina fa nakary ny Confédération africaine ny CAF ho 700 tamin'ity ny vola fankasitrahana omena ireo ekipa mpandray anjara amin'ity kanina 2024 ity ahazo 4.4 tapitrisa euro ny voalohany raha toka 3.12 tapitrisa euro kosa ny larina faharoa samy tolorana 2.20 tapitrisa euro avokoa ireo ekipa efatra tonga amin'ny manasadalana ary 2.20 euro kosa ho an'ireo ekipa rehetra miatrika ny apaefadalana hitohira pitso alahady ny fionana ka lalao telo no voalahatra amin'izany anisan'izany ny lalaon'ny Nigeria sy Guinée Équatoriale Egypte sy Mozambique ary Ghana ifanandrina amin'ny Cap Vert. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray mitoetra ny darika bomba Ukraine ho Malialina misy 20 ireo misily sy drone nalefa ny ankilany ary potika sy navily lalana avokoa ny akamaroan'ireo raha ny fanazavana vao Kiev fanadedina eo amin'ny sariny France 24. Omaly foana tanteraka ny lalana tsy noho ny fisian'ny ranomandry fa nameno ny tanàna indray ny sirène izay efa nazatra ny mponinao Kiev efa rotaona izay efa tsy misy taitra intsony ny akamaroan'ny olona na izany aza ny miafina any anaty metro no mahazatra azy ireo tsy misy anefa na iray aza nakasika ny Kiev ireo misily sy drone maro nalefan'ny Russie i Moscou izay nandefa drone sy misily maro ao amin'ny tany Ukrainiana nisy tifitra sasany ny nikendry ny Lviv izay tsy nisy nakasika azy ireo zany araka ny nambara ny gouvernorat ao an-toerana ny ao Lviv izay efa niarany daroka bomba ny volana Desambra lasa teo ary maro mifavoazana nateraka izany misedra tsy fampiny ny fanafody ihany koa ankehitriny ny Ukrainiana tahaka ny ao Orkev faritry Zaporizhia tsy misy farmasia misokatra intsony misy araka izany ireo mpitsabo mandray marary ao an-tranony ahafana mandray an-tanana sy mitsabo azy ireo mitoetra ihany koa ny fangatana fanampiana avy amin'ireo firenena tandrefana ataon'ny Ukraine ny zoma lasa teo fanampiana ara-miaramila no nambaran'ny Prime Ministre Britanika nisy ihany koa fanaovan-tsony filaminana eo amin'ny Londres sy Kiev taorin'izay. Dia lafim-baovao iny ihany koa tompolasy tompoko vavy manakatona ny fampahalalam-baovao an'ity ana ity akasitrana fiainanao nanarika izany hatramin'ny farany veloma tompoko. Ne tardez plus, vivez le meilleur des bons plans. Patimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.